Madagascar Information. Manana drafi-pampandrosoana sy drafi-panajariana mazava ny commune eto Ampitatafika. Izany dia mba ahafahana manitatra ny tanàna sy ahafahana manana tanàna vaovao ihany koa. Ho tanterahana ao anatin'ny 20 taona ny tetikasa PUDE rehefa avy noakataovan'ny filan-kevitry ny minisitra ka iarahana miasa akaiky amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fanapariam-pahefana teo amin'ny lafiny ara-teknika. Marina fa tetikasa tsy miankina amin'ny fanjakana izao tanterahana eto amin'ny commune Ampitatafika izao. Isk'an'ilay hoe araka ny tenin'Andriamanitra totale général teo dia izay ilay hoe tanàna vaovao. Ary io zany no ahafahana manitatra an'ity commune Ampitatafika ity mba ahafahana manorina hoe politika tena hoe mirindra ny tanàna ary ahafahana miady ihany koa amin'ny resaka fifehezana ny rano zany. Dia ny orina eo amin'io tanàna io dia misy ny habitation, dia misy ihany koa ny atao hoe transformation izay tsy misy idiran'ny resaka produit chimique mihitsy zany mba tsy hanimba ny tontolo iainana. Izay amin'ny ankapobeny zavatra iseho eo misy villa kely misy appartement R+4, R+3, R+5 ipetraka eo izay amin'ny ankapobeny ny endrika eo zany. Ny tanimbary zany dia an'olona privé dia nisy fifanankalozan-kevitra dia nisy ny atao hoe tenimera dia efa samy nanatotosan'ny andraikiny avy ny mpividy sy ny mpivarotra dia tsy misy mihitsy zany ny olana mikasika ny tany. Zany zao ataontsika hoe manodidina 16 hectares eo zany no tena efa mazava kokoa. Dia ny marana anazy satria mbola mila an'ilay hoe mipetraka ilay tany ahafahana tena hoe manorina mafy an'ilay solidité an'ilay solona zany dia tsy maintsy mbola misy taona zany ametrahana an'io tany fotsiny mba hipetrahany tsara mba tsy hiteraka fissure ho an'ny construction mitsangana eo zany. Tanjona ny tsy hatototra an'Antananarivo ary mbola isy fanitarana hoezahana ho atao eto amin'ny commune amin'ny alalan'ny fananganana hôpitaly sy toeram-pivarotana lehibe na grande surface. Projet privé ilay izy, investisseur zany hitan'ny commune teto dia mandrarany amin'ny tapany voalohany io. Zany hoe mbola hitatra ilay izy araka ny TNT hoe mbola isy ny atao hoe grande surface, isy ihany koa ny service déconcentré ipetraka eto. Ny tanjona anie dia hoe mba vita ety toerana zany ilay ilaina mba tsy hatototra an'Antananarivo fa ety dia efa vita izay rehetra tadavina amin'ny ankapobeny. Misy hôpitaly ihany koa satria efa misy atao hoe mandondombaravara ety anivon'ny commune. Mangataka tany izy 2 hectares anorenana hôpitaly latsaka kelin'ny ataontsika hoe HGR io dia mbola tsy maintsy ifampiarahana, ifampiresahana amin'ny ministeran'ny M2PAT moa rehefa tena matotra ilay fifanarahana. Anisany nandray fitenenana sy nitondra fanazavana ihany koa ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fanapariam-pahefana ka nanambarany fa raha tsy misy paikady sy azakazaka lavitrezaka ho tanterahana amin'ny fampandrosoana mirindra dia hitombo avy roeny isamponina ao anatin'ny 15 taona ary hitombo avy 10 eny ihany koa ny olana ara-tsosialy. Izay moa nambarako hoe ampirinasa tanteraka ministera izao fotoana izao mazakazaka lavitrezaka be tsika amin'ny fanomanana ny tanàna mba hitondra amin'ny fampandrosoana mirindra zany. Ny olantsika Antananarivo dia fandraisahako foana hoe raha tsy misy fipetraram-paikady stratezika raisina dia tombo avy roeny ny isan'ny mponina anatin'ny 15 taona dia tombo avy 10 eny ny isan'ny olana ara-tsosialy. Embouteillage, ny resaka fako, ny resaka insécurité izana teo. Miomana amin'izany tsika rehefa ampirinasa tsika amin'ny fanaovana ny drafi-panajariana faobe ny Antananarivo ngezabe izay ilay grand tanà miaraka amin'ny ministera sy ny commune 7 ireo miaraka amin'ny Japony tsika manao 7 volana. Tsika nefa tsy miandry an'izay fa amina faritra stratezika amina commune vitsivitsy na fokontany dia atolotsika ilay drafi-panajariana mety hibriana mba ahafahantsika mamorona an'ireny pôle économique vaovao. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.